Fandarana Solanga hita amin'ny pejy vaovao 24-7 miraba tompoko vavy sy tompoko lahy. Andreba to Gérard Andrely Morovason vaintsika miraba tompoko. Miraba tompoko miraba ny pieno sy mpizery ny mpizery ny fandahany zay ataonareo. Ia misaotra indrindra amin'ny fanasana. Gérard Andrely Morovason nanandraikitra lehibe anao tamin'ny fotoanandro teto amin'ny firenena. Ankehitriny mamakafaka manadiady raharaham-pirenena sisa. Taloha tokoa moa ny fahafantaran'olona anao moa dia tale général présidence de la République ary président du conseil d'administration zay vraiment zay angamba ny tena nahafantarana. Zay moa fa retraite zao fa zokizokiny any ny taona koa fa nandroso dia mamakafaka politika sy mba manao hevitra atanika mba misy taheno tenenay. Misy mihaino ve anao? Matao misy mihaino angamba matao indraindray ny zavatra tenana amin'ny télévision lasa baiko. Zany zay angamba ny azoko lazana azy. Amin'ny lafiny politika toekarena sy ny sisa manan-kevitra mihitsy ianao zany mba omena ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana. Ona moa sy nananevitra ka io ny andanina ny fahataloana satria nanomboka politika zay tamin'ny 1964 tamin'ny andron'ny Philibert Strana tamin'ny andron'ny mpianatra socialiste malagasy. Taoko angamba fa lavalava ihany zay nanaovana azy zay dia traikefa angamba ataoko hoe sao dia makaiza fa ny zavatra hitany fa be dia be misy. Be dia be ny traikefa fa zao ny zava-misy eto Madagasikara sahirana ny gasy mahantra ny malagasy. Io anie anjaran'iza iza ny tompona andraikitra ny mpitondra ny fandimby ve sa misy mpitondra pahany hoe teto ny tena nandaginina. Zao aloha sarotra ny teny hoe adison'olona taloha daholo io tsy tamin'ny andro sy ranana avec 4000 francs iny sy mety ka velona ny olona. Tamin'ny andro sy ranana ka olona anankiray ny miasa mahavelona vady aman-janaka afaka mandefa ny zanany anam-pianarana ary mbola miaina tsara zany fonctionnaire zany. Tadisiko tsara misy professeur atao amin'ny lycée technique vao niasa telo volana dia nividy 404 injection. Sarotra ny teny hoe tsy nety ny natao tamin'ny andron'ny Philibert Strana. Nandefa mpianatra be dia be nianatra tany ivelany. Ohatran'izany koa Didier Siraka. Didier Siraka dia nanao izay hafany satria fanovana ny tadiavin'ny vahoaka tamin'izany dia nanao izay hafany izy sady niala ny zone franc sady ny nanao politika tena mivelatra amin'ny vazatany efatra politique tout azimisy nahavity fitaovam-piadiana salamigy ireo hitanareo ny ambiny ambola midefile amin'ny 26 juin zao. Niary taiza nanomboka hitan'ny Gérard Andrely Morovason fa tena nitotongana ny fiainany gasy. Zao nge sy tiako ny misara olona sy tiako ny sarain'olona nefany nanomboka tato ato zany ny zavatra sara mariana nanomboka tamin'ny 91 le fitotoana ny volany nanomboka ny fahasahiranana 800 francs malgasy angamba ny dollar tamin'ny Siraka niala teo tamin'ny 91 92 lasa 4000 tapoka izy tamin'ny 92 dia ny stabilisé veana fitondrana Siraka ny stabilisena le izy dia nampiakarina valymanana 12000 koa angambany izy zay dia zao za lasa 25000 azavanao amin'ny vola zany le izy tena hitako hoe nanahirana be misy ifitotonga ny vola malagasy io satria sika ne olona manarina firenena dikan'izany tsy mesy mana fahefa mividy ny vola sika azosika mividy fitaovana etsika mampandroso ny firenensika teo angamba izako tena nanomboka be misy nianina fa dia ny zava-fantatra fosiny angambany hoe de 2013 à 2024 ianesika zao to 2500 teo ny euro tamin'ny 2013 zao zay fa 5000 dia hitanao am'izany zany fa io zavatra io tena manahirana be misy ny amin'ny fitantanany any toe-karena ny banque centrale raha teo moa tsy manana fitaovana afa sy ny taux d'intérêt. Ny taux d'intérêt anefany tsy mampidina ny sadam-bola sy mampiakatra fa efa mividiny olona fa contrôler ny inflation fosiny any tena problème be misy. Le flottement koa le système na flottement koa le anisan'ny problème ny sandam-bola malagasy misy masy miteny hoe manana raha fixena le izy fa tsy ataon'ny flottement io. Le problème ane ohatran'izao hoe
ny fitantanam-bola dia mitantana ny banque centrale ohatrany devise sahala amin'izany misy ihany marché parallèle ka na fixenao par décret io na ataonao ahoana io a efa sisy tsony devise dia ny marché parallèle no mandeha ny riche zany zay moa fofilazantsika azy dia lasa ny valeur ny devise amin'ny riche lasa ny valeur ny faciale ny devise eo amin'ny banque centrale rehefa avy eo ary fo zay ngeny navony de 1994 tamin'ny andro professeur Zafy le valeur ny dollar tamin'ny riche misy no lasa valeur ny dollar teo amin'ny sena teo amin'ny tsena ara-dalàna marché bancaire ka zay nanaovako hoe le olona miteny reny hoe fixeko le izy ho rattrapen'le marché parallèle foana angenao sy ny tena marché iny araka nylazaina atao andriamato André Lemorovoisson ianao moa PCA ny Jirama filohan'ny filakevim-pitantanana tamin'ny fotoanandro ny président Ratsiraka manana andraikitra goavana moa zany hoe conseil d'administration zany ve tsy manapaka fotsiny ny teti-bola sy ny sisa ny anay aloha tamin'ny andron'ny filoham-pirenena izy nanao hoe manana fomba fizerizay izy avy ny olona maditra ao amin'ny galeny ao izy amin'ny Jirama da namaly ny olona hoe mpianatry galeny iny tena maditra ao mpianatry lycée technique dia mpianatry génie civil dia ny anazy hoe zaho izy tiako hoe hanana zurdo ny fivondronana 7 alohan'ny 2024 alohan'ny 2020 zany 24 mois zany anaovana 27 centrale dia nanao izy hoe bon zay natao aleo maka aza maditra ny galenie anakay dia bomba andrisy feona moa ny voafidiny tamin'izany tao amin'ny génie civil Rachoza Charles dia za tao amin'ny lycée technique dia za iny teo ny asa dia hoe izao no baiko omeko momba ny Jirama io dia sy tia alala ako afasinareo telomalareo anjaranareo ny mibaiko sy mandahatra ny asa amin'izay zamaditra zandrinareo ao anatin'ny Jirama io asiverenako zay izy dia sy niverana tokoa dia vita le zavatra vita le baiko tanteraka ka amin'izao fotoana zao le baiko ny filoham-pirenena misy ny manahirany nahoanao izy ianao evert fotsiny jusqu'à destin président de la république koa io miteny izy hoe misy crise pétrolière zao tontolo zao tamin'ny 1973 mila ny la France koa manana industrie nucléaire matanjaka manana centrale nucléaire dia manana combustible nucléaire astiky isy accident zay mandeha ihany nytenenana an'izany tamin'ny ingénieur rehetrarehetra teo fa sy niberimberina dia angamba irasika mahalala fa manana centrale nucléaire la France amin'izao fotoana zao ary mbola sisy accident majeur misy zay mandeha ihany beka ny asika amin'izao fotoana zao ny filoham-pirenena zany tany ambony manam-bola aloha baiko zao atao eranandro aorina iny amina miverina koa amin'ny TVM zao atao dikan'izany hoe ohatrany fanalana fanadinana ve izy ty misy première session dia misy deuxième session dia misy troisième session koa zany ve midika fa ny olona ambany fifehezany filoham-pirenena tsisy marany baikony anakeny tena olany iza koa sy mba manontany ahako hoe ty tanindrazana ve André Azoelina manana finiavana mpandrosony malagasy ve izy sy antsony na resaka fa hitako azy mba tetaka moaky ny olona dia any foana ny resaka hoe le mpiara-miasa aminy ve vonona anatanteraka ny baiko sasy vonona sy mpanohitra ane reo raha mpanohitra no apetranao mitantana ny Jirama ka sy manatanteraka ny baikonao normalina zay fa tinaka olonao ianao safidy anazy ny premier ministre naka olonao mataony tazonao elabe tao izy dia olonao zany namanao atokisanao fa maninona sy tanterahany baikonao mety sarotra be mety sarotra be le mana ara-teknika kosa nge mety misy olana be le izy le mpitondra fanjakana mantsy le filoham-pirenena indrindrindrindra na iza na izy io ary na iza na izy io dia tsy te halala izy fa hoe mila an'izao ny vahoaka dia ataovy zay dia mety sarotra amin'ny manatanteraka azy sa tena finiavana tsy anatanteraka amin'ny baikon'le filoham-pirenena no hitanao sy haiko le problème sika nefa ela be ny tarasika dia filazan'ny olona sasany moa depuis 2009 mitarasika daholo ny problème rehetrarehetra ka raha ny baikon'ny filoham-pirenena ny fandimy tamin'ny depuis 2009 na 2002 atao isika 2002 sisy manatanteraka dia miangona le problème
de zay tratra farany eo a de tratra farany miara-mata amin'ny Palestine ohatra fitenin'ny ankizy azy any ange le tena olany everinao zao a era Madagasikara zany ane tamin'ny andro taloha nanana aeroplane 50 eo am'izao fotoana zao tsy fantako na fia de zao ny olona makany Nosy be omaly niverina tany an-dalana fotsiny fa teo ambony tapokesa teo de niverina ny aeroplane zany zavatra sy azo inona hoe aeroplane ve no anaovanao maintenance de maintenance suicide manko ny fitazanana eny hoe andrasana maty misy le zavatra zay voamboarina ohatran'le transport tena tana sud tapaka doliny zero hoe anefa iny ny tena mahavarina be misy tanàna feny tim tapaka le transport de mahavarina misy de ianao zany ve transport godabe salama eny da sisy visite technique zany nandritra ny fiotona fandasana maty izy de io ny ataony ankizy hoe docteur appel à mort maintenance nareo zay nge ny tena olany zany hoe raha misy sy mananateraka zany mibaiko ny filoham-pirenena de zay ny afarana de anao ve mieritreritra hoe ao anaty camp miaramila général any andehidy ny tena fa fo tokotany io zazo eritreretra mba misy adjudant chef mba misy colonel farafabeny de sitrika zany zao de ny filoham-pirenena misy ny miditra ny sehatra ohatran'ny olona sy manana ministre sy manana gouvernement sy manana directeur général sy manana ohatran'ny olona sy manana ininy zay ny mampalahelo zany tena lokony hoe za sy miteny solo hoe ty tandraza sa sy te tandrazana le olona na vony sa sy vonona hanao anatateraka ny asa nakiny vahoaka malagasy taminy fa le izy mibaiko ny mpiara-miasa aminy misy ao ny tena lesoka be le tena lesoka be an'le Jirama koa ny tena fahitana azy tsy voatery miankina am'le teknika sy le olona fa tena le famokarana mihitsy ny tsy ampy anie am'le jiro président izao nge zao tamin'ny androny DDRC ka tamin'ny 2001 angamba izy zay nanaovana ny concession de Charoufika chez Volobe Amont tamin'izany fotoana zany izy 250 millions de dollars de nanomboka tamin'ny 2002 ve hatramin'ny 2024 de mbola tsy vita foana le asa zany nge mampalahelo hoe zany hoe le mpitondra fandimy teo zany ohatra miteny hoe efitra DDRC kakangavy aloha zany nany ohatran'izay fantetrako azy fa maninona azy io sy nataony Valomana anaky naniny izy io sy nataony Rajaona Mampianina naniny izy io sy nataony Andro Azuelina nefa ny solution ka zao mahagaga tokoa tany anie miresaka an'izany ianao tonga de mivadika ny resaka mantsiny am'le hoe tamin'ny 2009 rehefa nanongana ny Ravalomanana dia président Ratsiraka mihitsy ny teny hoe nilaza hoe anampy an'ny Andry Rajoelina hitondra ny fanjakana mienonao am'izany aka ohatran'ny diso fanantenana ve Ratsiraka sa ny pomba azy amin'ny zava-misy am'izao fotoana satria Andry Rajoelina ny filoham-pirenena zao za aloha tamin'ireny fotoana eny angamba afatatry ny be sy ny mafy fa sy nentina ka ny Maputo misy ny ako asy nakasitraka ny accord de Maputo ny antso tsy nakasitrahako an'ireny no zaka hoe voalohany indrindra raha mesaka ny fireneko da ny fireneko manana tranom-panjakana na mahantra ako na maninona ako resaka ny fireneko sika manana tranom-panjakana azo anaovana an'izany zay ny voalohany zavatra faharoa teneniko tamin'ny filoham-pirenena tamin'izay de za mansa ny président de DRC ka io zavatra io resaka pétrole satria canal de Mozambique io 30% ny pétrole an'izao tontolo zao ao ny mandalo efa mandalo ao izy de manana koa i Mozambique de tadiavin'ny Mozambicanina nanao ny anazy aloha miala amin'ny port gazier de la Playa zay ny tadiavin'ny Mozambicanina ka normaly sika misabaka amin'io olona alovin'ny Mozambicanina fotsiny vita ny projet zay sika voafarana ny adihevitra ny Madagasikara fanokana-panjakana izao asy hiditra am'izay ansy ny filoham-pirenena indroa na suiny gouvernement français anaraka ny DDRC ka tany Maputo sy netonanao zay aloha zavatra hoe zavatra hita sapako zany ay misy hatra tsy nitovizanao hevitra tamin'ny any zany na de hoe olona kaiky azy mihitsy azy ianao io ane matoa ane nandeha sara ny asa tamin'ny androny DDRC ka de nisy ny fahatoviana kevitra foana zavatra nisy foana zany fa sy avoakanay ity velany fitazonay ho sambarateny ao anatiny de azaranay ny teny hoe za vendisa ny filohany diso de fandazandaza eo ny hevitra de teny izy marina ny anareo aleo ny anareo da tanterana fa ny teny izy ny anahy kosa ny many fa zao ny antony
dia ataony anazy dia samy manaraka manatanteraka ny asa zay io tena zavatra misy io tena malaza misy io hoe za mo sy tonana n'olona eto fa dia misy olona tena tsy azo bekoina misy amin'ny zavatra io dia manontany dia diaseka mety ve ny hevitrana mety ve ny hevitrana da zahanay mitena aminy io monsieur le président aza misabaka amin'io sika ohatrohatra da sy manao zany moa zany zao Andriamatoa Gérard Lelemo Rovason anisan'le ampitanao amin'ny mpitondra amin'izao fotoana hoe zany miainanay taloha tsy mahatsapan'izany ve ianao amin'izao hoe ohatr'izany ny fomba fitondrana amin'izao fotoana fitondrana amin'izao fotoana zao fahitakanao mamakimaky be page Facebook ny olona momba anazy zay le ako ohatrany vahoaka mitandreminareo mitandreminareo mpanohitra sy ny mpanohitra neny manao ny asa sy ny vahoaka malagasy na omenao baiky ipetrapetraka ny vahoaka malagasy azy hoe aza miresera volontaire sy izy ny nanao ny national 2 sy ny vahoaka na menomenona chauffeur ny camion nareo ve sy hitanareo filoham-pirenena fa manao ny ezaka sy matohandriamanala ny olona anie sy mangataka ny filoham-pirenena sy atohandriamanala fa ngatahan'olona aminy de teninenina mpiara-miasa aminao anamboatra ny national 2 ohatrohatra fa mizaly zay anangeny tena olana zany hoe le fahitako azy mety ho diso le olona mpiara-miasa aminy zany matahotra ny ouvert seza dia mitady boky émissaire foana dia iny resaka boky émissaire iny nalefa nana ny filoham-pirenena ne ny filoham-pirenena zany isaky miteny mbola sisy nanao an'izao mbola sisy nanao an'izao mbola sisy nanao an'izao fa ny olo-kenjy zany tsy mamaly an'ireny raha ny olo-kenjy tsy mamaly an'ireny dia afaka miteny hoe tamin'ny noteraka ane ka mbola nisy dra ny tao be fenatanany nananotera sakafo ny reninao taminareo teraka ny hôpitaly ny antoka ny sakafonareo ny biberon nareo fa sy nalantany velany dia zavatra sara am'zany zavatra nohaninao taminao voateraka zany dia andananadeo satria maika hitady boky émissaire le fitadiavana boky émissaire zany tsy famahana olana misy zany hoe rehefa mihainanao zany dia maizina misy ny tableau amin'izao fotoana noho izay antony hoe président ny république tsisy manaraka mibaiko omeny ny olona ambany fedrikiny eno aka zay fotsiny ve sa misy antony hafa hitany zoary ny asa tadiavina filoham-pirenena manao ny vina zay tadiavina voalany izy dia efa mitady olona zany filoham-pirenena hoe izavy ny anatanteraka anty zananataka izy anataka ka le olona vao fantanareo asy manatanteraka ny zavatra lazainy filoham-pirenena izao ny zava-misy raisy fosiny Donald Trump amin'izao fotoana zao voalany filoham-pirenena izy za moa tapaka ny télévision maly dia sy nahitan'le voavoatra faranako efa misafidy olo izy Elon Musk angambany izy zany izy hoe reto nanao an'izao reto nanao an'izao reto nanao an'izao dia minoay ianao fa iren'olona fa zay avanainy anao ny asa zay ty fanarany tamin'ny ponina américaine na ny voaka américaine misy voalany zao nataoko amin'ny teknôlojia zao nataoko dia lalainy misy Elon Musk hoe zao tanterahana io zay nge le fitondrany tamin'ny DDRCR tamin'ny 97 za moa anisan'ny directeur de campagne tamin'iny dia lazainy daholo hoe ianona nanao zao ianona manao an'ity ianona manao an'ity ianona manao an'ity tonga dia vao tonga ny fanaovany gouvernement sa dia hoe mila apaisement aloha aloha nanaovana zao Pascal Akoutoumao nataon'ny premier ministre izay zavatra fandaminana ny mpiara-miasa amin'izay zay ny hitako tena olana amin'izao fa sy za sarotry amiko ny tena rasy izy sarotry amiko any tena hoe sy te mpitanindray zany izy misy olona mako am'izayna vao mahita zany de io ndray le rifa am'le solelaka sy misolelaka fa de hitako misy iny foana fa le fanatanterahana zavatra tadiavinao atao tena olana aminy tsy mifanalavitra am'izay ihany fa le hoe le fahasahiranana am'izao fotoana zao na ara-toe-karena indrindrindrindra any koa ve ny problema sa hoe tena misy antony hafa tena hoe mampitotongana ny fiainantsika malagasy io ange ohatran'izao izy moa zany efa maromaro zavatra lazaina fa ny toe-karenany miakina amin'ny inflation sy ny taux de change raha ny taux de change ambola ohatran'izao ny fanaovan'ny banque centrale anazy de sy ny trésorier anazy de ho sahirana foana sika satria
nany banque centrale zany a izy avenany libre le taux d'échange sy anako ny olana de ny taux d'intérêt zany nanaovan'ny inflation ny ministère des finances ny taux d'échange ihany koa nanaovan'ny base de calcul ny loi des finances hoe plus ny totongana ny vola gasy plus miditra ny vola handoavana ny kaman'ny fanjakana sy ny karazany de raha mbola izay no zavatra atao sika fa sy anana outil économique akoatran'ireo sika de ho sahirana inona ohatra le outil économique hafa ohatra ny eritreritry ohatra zao ny taux d'échange raha isika fotsiny zao a i Ghana Ghana teo a nindrana vola 17 milliards de dollars ngamby izy zay de ny taux nindramana an'io vola io a indexé sur la parité dollar sy euro totinareo tatrany Covid de sahirana be misy Ghana tena sahirana nyanso ny FMI omeo 3 milliards de dollars zay a ampiso maraina nasika 150 millions de dollars nazary 3 milliards de dollars ilainy ampiso maraina tena vao tao ny FMI de inona ny ezaka ataonareo zay ho izy a iezaka on va dévoiler de 50% le CDI 50% misy ny dévaluation tapahany fa izao zay a mbola iezaka oloalahana famokarana volamena azonay morattraper nio dévaluation taona io zany hoe i Ghana zany mamokatra 150 tonnes d'or isataona hanany famokarana volamena ny Ghana tonga de lasa na marché financier de sao Ghana mamilamindamina ny sika zany ny volamena vao 30 kilo de fa sita sarotra be ny volamena ne outil monétaire matanjaka be misy sany amin'ny asika zany zao hoe ohatrany hoe exportation na ledsi ohatrohatra enake source à devise daholy nefa hitanao ngamba fa zaraina ny kota ohatran zany koa ny lavany hoe tokony alalaka be daholo tokotra alalaka tanao ny any Ghana zany koa alalahana mafy nanaovan'ny gouvernement taganiana ny dévaluation de CDI de 50% fa nalalahany kosa ny fanaovana ny anina rafitra rehetrarehetra ny asika zao ohatranao fotsiny hoe iambato vieny ka sy fantatry na matratra 10% zany 20% ny export zao mikatona tsisy mpividy kosa ny anonako nickel sy ny cobalt zao nitotongana be misy mpividy foana ka inona ny anaovanao ny fitaovana base da cobalt sy nickel raha tsisy mpividy inona vao maika miakatra daoloko zany hoe misy marché hafahafa ngamba androany sisy fantako na misy fahatezerana de hoe ny multinational reny moa fa misy zavatra salamena de mamokatra izy ana amin'ny firenena azon'ny contrainte ny sika ne fantako lasa 97 millions de dollars izy zay TVA-ny ambato visy voalosika zany problème daholo problème goavana fa tsy problème daholo efa mandeha ny fotoanantsika ono a Gérard André Lemorovason raha miantso anao ary zao a ny filoham-pirenena ny fitondram-panjakana hoe andao mba hampio na arak-hevitra fotsiny azy mainka amin'ny foe andao anao atao amin'izao toerana ohatr'izao mazoto ve anao zao ane averiko ndraiky mandeha za koa sy nazoto hanao politika misy tam'za tany andafy aleoko lavitra nanao ingénieur tany amin'ny nucléaire tsy zay nanana fa raha nasony DDRC akarako tam'zany fotoan'androny ho izy izy hoe aleonao miasa amiko de za moa ny président hoe za vonona tsy mampaninona anany manao politika tsy mampaninona anay manao an'izao fa izao kosa oka kosa ny baiko zay atao ka mampirindra ny fandrosoan'ny Madagasikara de atao na raisiko ohatra tam'izany a hoe milahatra vary ny olona milahatra menaka ny olona za moa ny filoham-pirenena iny kosa tsy misy réglé fa maninona ho izy ny antonao aho amin'ny firy moa zany ny olona amokatra raha manomboka amin'ny ray maraina izy ka hatramoa amby folo atoandro lahatra vary sy menaka de raha manaiky anao i libéralisation de manao ahako satria nidirana ame zavatra reny ane sy hoe andeso lelaka ny andra azoela na isy lelaka ny ana sy aniny fa mba hisy vokany zavatra ataonao izay nanao fomba fiarahako amin'olona da DDRC-ako moa tam'izany teny taniko hoe oviry anao mody fa mody anao de io ny asanao voalohany mampisahatra filaram-baso finaramenaka sy anina zay tianao de nantaoko tsy milahatra vaso menaka sony eny asika zao fa milahatra rano
zay angambany izay nana ny anako zany za sy mametraka condition ahoana sy ahoana fa de rehefa mba mifanaraka ny eritseritso kosa ny zavatra tanterahana de sy mifanaraka mieritreritra mifaminaraka mifampandisoana ny vahoaka malagasy zavatra faharoa zay nalaiko ny didiasiako sy mampaninona kely ny karamanao zay sy mampaninona ao fa izao oka kosa sisy vazaha andray karama ambonin'izay za zao asoinao hoe karakarazy 20,000 nany le vazaha am'izao fotoana zaho ka na 1 million da zaho sy manao hoe atao 20,000 koa ny karamako ampidina 1 million de dollars 1 million de ino moa zany sy d'ariary ny hitanao hoe izay mendrika ny gasy hitondra ny zirama de atao ohatran'izany koa ny le vazaha io ohatr'izany le tany Gabon tany Gabon koa nke tena enjana be mihitsy ny resaka jiro sy ranontany tena tabataba le président miaramila iny ka nanazy zay misy nataony hoe ampidina ohatran'izao dolo ny karamanao eo mba ahafantarasika ny any ka izay zavatra zay zany amina sy vitasika hatram'izao fotoana zao mampalahelo ane besaka ane zay olana atao tao zirama zay nefa mbola misy problème misy fiovana mihitsy hatram'izao zay ka manaraka ianao ngambany mba efa misy fiovana ngambany rehefa mba hoatsoko eto indray azonao misoina foana nandeha nanatitra voninkazo tany amin'ny didiasiako moa zay tamikatsikao fambatao de nisy mpanao gazety nanotananako andeha moany didiasio ka gany tongavanao tao tika nanatitra voninkazo androany ia eny ary ami'saora tompoko tsisy fisaona fa de ino moa teny avoaka ka azarasika saray mieritreritra azy misaotra indrindra tompoko ia tapitra ny fandarantsika mandrapitafa tompoko vavy sy tompoko lahy